vavaka isika mideranao zay Andriamanitra, tsapanay ny fitiavana ianao, tsapanay fa te hampahery anay ianao, te hanorina indray ny fiainam-pianankaviana ianao. Mitenena Tompo araka ny fombanao, voninkiana anao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, amen. Filazany tsara araka ny Lioka toko 2, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:10 no isy ny afatry ny Tompo ho anao re fiangonany malala. Ny fitaizana mahomby, izany lolohevitra ho raisintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany ho aminareo hatrany anen'ny Tompo. Ho raisintsika tamin'ny fomba nitaizany Josefa sy Maria an Jesosy zaza izany lohahevitra izany. Ny fitaizana mahomby, voalohany, mitaiza fa tsy miompy. Averiko, mitaiza fa tsy miompy. Inona moa ny miompy? Fantatsika tsara fa zany no matoan-teny ampiasaina rehefa mikarakara biby. Ny biby ompiana haitsika rehetra, asiana tranony, omena sakafo, tsaboana raha marary, zay ihany. Sady zay ihany, tsy misy mieritreritra ny hoe ary mba ahoana ny hoan'ny sainy, mainka moa fa hoe ary mba ahoana ny hoan'ny fanahiny, fa tsy nomen'Andriamanitra izany raha teo izy. Asa aty andafy angamba ny mety misy hoe mba misy kely ihany ho an'ny sain'ny biby, fa misy ampianoana mozika, misy ampijerevana sarimihetsika, fa amin'ny ankapobeny dia fikarakarana ara-nofo ihany ny ao ambadiky ny hoe miompy. Ary indrisy fa betsaka ny ray aman-dreny no miompy zanaka fa tsy mitaiza. Ka tsy tokony hitaraina rehefa maditra ny zanaka satria tsy nisy fitaizana ra-panahazony mihitsy, ka tsy maintsy midevoly no hanjaka aminy, tsy magaga raha maditra izy. Inona kosa no hoe mitaiza? Mazava ho azy fa miany ara-nofo, fa ambonin'izany dia mamana koa izay ilain'ny sainy, indrindra mijery izay amelombelomana ny fanahany. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao, mitady sy mikendry izay ifandraisany amin'Andriamanitra. Eto isika dia mahita apahany amin'izay nitaizan'i Josefa sy Maria ny Jesosy zanany. Ahoana moa zany nitaizany izy mivady azy zany? Tsy nataon'izy mivady ambanin-javatra ny ara-panahy, tena nikarakarainy ny ara-nofo, matoa salama tsara, tonga hatrany amin'ny 7:30 taona ny Jesosy. Tena notsaboiniko raha misy izay nilalana zany. Fa zao, nentiny naseho tamin'Andriamanitra tany amin'ny tempoly araka ny fomba mpivavahana. Hitantsika eo amin'ny Lioka toko 2:2-20 zany. Rehefa fehiny 7 andro izy. Nentiny noforaina araka ny fomba mpivavahana jiosy, nampianarina asa tanana, noentiny vavaka sy nianatra soratra masina tany amin'ny sinagoga, ary indrindra nampianarina tenin'Andriamanitra tany an-trano. Araka ny fanamafisana hitantsika eo amin'ny Deutéronomie toko 2:10, 7:20 manao hoe ampianarino zanakareo ny teniko ka resao, na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandra na mifo. Koa rehefa feno 12 na 13 taona ny zanaka jiosy mpivavaka, dia heverina fa efa mahay soratra masina izy zay, satria efa nampianariny ray aman-dreniny, efa mahay raharaha ao an-trano, efa mahay asa tanana, ka vonona na hanambady azy tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga amin'ny 12 na 13 taona anio ny zanaka lahy, dia anaovana fety ara-pivavahana manokana, antsoina hoe bar mitzvah. Nomboka hatrany an-trano ka hatrany amin'ny tempoly, anambarana fa efa matotra izy, mahazo makany amin'ny tempoly amin'izay izy. Ary zany no antony nahitantsika ity tantaran'i Jesosy tonga tao amin'ny tempoly tamin'ny 12 taona an'ity. Inona ny vokatra ny fitaizana nataon'i Josefa sy Maria tamin'i Jesosy zanany zany? Hitantsika eo amin'ny 1:40.
ary ny zaza dia mitombo ka niana hery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Inona no tadiavintsika ray aman-dreny mihoatra amin'izany? Ary raha mba tianao hanana ny zaniko ny zanakao, aza miompy fotsiny fa tezao ara-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Tena aoka ianao ho namany, zany no tena ray aman-dreny mitaiza, tonga namany zanany. Mampiorokoditra ihany ny fanadiadiana natao taona maro lasa izay tany Etazonia, hoe ny zanaka mpanao politika, ny zanaka pastera, ny zanaka dokotera no tena betsaka maditra. Satria nahoana? Satria variana manao politika ilay ray aman-dreny, variana amin'ilay asan'ilay pastera, variana amin'ny tsabo ilay dokotera, na koa angamba tsy mahafoy fotoana iarahana amin'ny zanany. Maditra ny zanany, mampieritreritra zany. Mila mahafoy fotoana miaraka amin'ny zanantsika isika amin'ny zavatra maro. Ho iaho hoe mandray ny zanaka tahaka ny namana, vonona ihany azy, mavita miaraka miara-voly aminy. Io famantarana lehibe no hoe tena misy fiombonana ve sa fiompiana fotsiny. Pampahery azy fa tsy pampiorooro. Raha misy zavatra sarotra trehany, ray aman-dreny miteny, mahireza fa vitanao io, fa tsy hoe ataovy anefa vao mainka arahako kapoka raha menjery eo. Pampahery azy isika, mavita mankasitraka izay zavatra ataony. Tena tsara be ilay dissertation anao, efa tsara be zao notonao zao. Eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7, rehefa navita ny fanazava soratra masina tamin'ireo mpitondra fivavahana jiosy tao amin'ny tempoly, ny olona dia voalaza hoe talanjona. Ireo mpitondra fivavahana talanjona noho ny fialonana, fa Josefa sy Maria kosa talanjona noho ny fankasitrahana. Tsy napoziny, tena felisiteany zanany izy. Ary zany zavatra zany tompoko ianarana, mila fizarana. Mahazatra antsika dia hoe raha mety sisy miteny, fa raha vao misy kely tsy mety, maika ny andiso na nitso azy. Tandremo fa fosotra be zany. Indray zany hafalian'ny zanatsika sy ny reharehan'ny zanatsika rehefa mitehaka isika manao bravo eo mason'olona rehefa mba navita zavatra izy. Nanao fety angamba tany am-pianarana, navita zavatra tao anatin'ny fivorim-pianakaviana. Tena manatsara ny fifandraisana zany. Zany le ray aman-dreny tena mitaiza namany zanany. Ry havana, fitahiny zany hoe nomen'Andriamanitra zanaka ianao. Tadio fa tsy biby io, fa menaky ny aina. Ondranao voalohany, ianao no pasterany voalohany, ianao no mpiandry ondrany voalohany. Aza ompiana izy, fa tezao araka ny fananaran'ny tompo. Fizarana faharoa sady farany, ny fitazana mahomby mitarika fa tsy manapatra fahefana. Mitarika fa tsy manapatra fahefana. Mahavariana ny fiantsika Josefa sy Maria rehefa fantany teo hoe tafasaraka taminy Jesosy, tsy tafaraka nody taminy. Voatery ny verina nakany Jerosalema indray izy mivady nitady azy, dia indro fa hitany teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Azo antoka fa mitebiteby izy, azo antoka fa mety tezitra koa izy noho ny arerahany. Fa raha mijery tsara ilay teksta isika, tsy nivazavaza an' Jesosy izy, tsy nanala baraka an' Jesosy izy. Ry ray aman-dreny malala, fa adio ny manala baraka ny zanakao eo mason'olona, ny mikapoka mafy azy eo mason'olona, ny mibedibedy mafy azy eo mason'olona, fa sady tsy asoa azy fa hanimba azy zany, ary hanimba koa ny fifandraisanareo. Rehefa tonga any an-trano izy, azonao tenenina tsara. Josefa sy Maria rehefa nahita ny Jesosy tao amin'ny kianjan'ny tempoly, efa reraka, efa tezitra, efa mitebiteby, tsy nanapatra fahefana,
fa niteny azy moramora. Tsy Josefa rainy akory le loham-pianakaviana, ary fantatrareo tsara fa ny kolotsaina jiosy dia manandratra ny lehilahy patriarkal. Tokony ho Josefa no miteny azy, manapatra fahefana, fa tsy Josefa akory na sainy miteny. Azoko an-tsaina mihitsy angamba Josefa mibitsibitsika ny Maria vadiny, aleo ianao no miteny azy moramora. Ary azoko an-tsaina koa fa tsy maintsy nanantona azy moramora i Maria. Eno ny tenin'ny Maria: anaka, nahoana no nanao toy izay taminay ianao? Izato alahelo ny rainao sy izao ny tady anao. Zareo le fomba hanatanterahana le fanitsiny. Raha le fotezitra fotsiny no miteny, mety ny mahateny hoe lay maditra lahy ty, lehibe loha ty. Ahoana izy? Anaka, laza fifandraisana akaiky zany. Na ny olona tenenina ary tonga dia mahatsiaro hoe misy fitiavana zany. Tadio mantsy fa ny teny anie misy ere, ny teny misy fahefana. Raha teny manozona sy manaratsy foana no iantsonao sy teneninao amin'ny zanakao, dia minoa ianao fa makany izy. Raha zany foana ny teny ataonao amin'ny ankonanao, dia mitondra ozona tokoa zany. Zareo ihany ilay fomba nataon'izy mivady. Raha zany atezerany zany, tsy ny atezerany no nolazainy azy fa izy: izato alahelo ianao. Tenin'ny tanora hoe tu nous as manqué. Tena mahatsiaro fahabangahana izay tsy ao ianao. Dia tsapany ny ankonantsika tokoa rehefa miteny isika na mifiatsika ataontsika hoe misy fitiavana zany, na dia fanitsiana azy, ary dia mitondra fihavanana, mitondra fandrosoana sy fahombiazana. Inona ny fanaonao ray aman-dreny rehefa tezitra ianao? Samy manontany tena kely, miaraka amintsika raha teo ny zanatsika. Misy moa mavita amin'ny teny eo: ho hitan'ny lahy fa tapaka amin'ny lahy ty fehikibo ty, vao mijanona aho mantsy an'le fehikibo véritable cuir. Mampianatra antsika amin'ny Tompo tamin'ny alalan'ny fanoarana, amin'ny alalan'ny tantaran'ilay zanak'adala. Rehefa naka ny lovany ty zanak'adala ty, ny liba tany, nanao izay sitrapony, kanjo reraka ihany ny farany. Naninona? Iverina ho any amin'ny dada. Zareo ankely nataony rainy, ay le rainy efa tsy nitsahatra ny vavaka ho azy. Ay le rainy efa manarangarana foana, avy-lavitra, sao dia mba mipoitra eny ilay zanako. Ary vao nahita azy avy-lavitra izy ny soratra masina dia naninona? Miazakazaka, na mihina azy mafy, na dia nasiso ny fofona kisoa azy io zanany io. Ary dia nanomana fety anehoana ny hafaliana. Hany ka tsapan'ilay zanany hoe tena mahana fitiavana dada. Jesosy zanaka koa eto dia maneho fahendrena, tsapany fitiavany ray aman-dreniny azy. Tsy lay manapatra fahefana, tia hanala baraka sy anevateva azy ao mason'olona fotsiny, fa hitany mihitsy hoe teny misy fitiavana. Hany ka tsy nanany sarotra azy nakatoa azy. Hitantsika amin'ny 9:20, rehefa noentiny izy mivady miverina nody amin'izay izy, dia voalaza ny hoe ka Jesosy dia nanoa azy nakatoa ny dikan'izany ry havana. Inona moa ny fifaliantsika ray aman-dreny mihoatra n'izany hoe zanaka mankatoa izany? Ry havana, ho ny hirantsika ao amin'ny fiarana FFPM 7:20-700. Izay mahakolokolo no manana ny soa. Tsy tonga ho azy ny fananana zanaka endry. Mila fitaizana araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Vonjeo izy, kolokolo izy, fa isika ray aman-dreny no mpiandriondra ny voalohany. Dia hoy amin'ny tsodrano hoe hitombo saina sy tena ka handroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona koa ny zanaka reo. Amen.